Miarabantsika indray amin'ity maraina ty amin'izao fandaharana tonimbavaka izao ny mpanompon'Andriamanitra. Manana tombontsoa isika satria misy an'ity ranabavy Maria avy any Antsirabe ity izay mba manana atom-bavaka manokana izy araky ny fisian'ny fiangonana, ny fisian'ny tenany manokana sy ny ankonana. Maniry izy na dia misy olana kely aza fa te hitory ny filazantsara izy eo amin'ny tanàna misy an'izao ranabavy Maria avy aty Antsirabe izao. Misy teny fikasana ho azy manokana izay mety mitovy toerana tahaka azy ny amin'izany faniriana hitory izany filazantsara izany. Ao amin'ny Korotiana voalohany toko 10:7-7-10. Korotiana voalohany toko 10:7-7 manao hoe koa amin'izany rahalahy malala satria vehivavy ny resantsika eto, ranabavy malala dia miorena tsara, aza miova ary mahefabe mandrakariva amin'ny asan'ny tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Andeha iroso amin'izany vavaka ho amin'ny asan'Andriamanitra tian'izao ranabavy Maria avy aty Antsirabe ho tanterana zao ary ho antsika rehetra ihany koa izay tia manao ny asan'ny tompo ihany koa izany. Vavaka isika. Ray masina tsara indrindra any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tokoa ianao. Tsotra anao manokana izay satria manana fotoana indray hipetrahany eo tongotrao, hisaintsainany amin'ny fitiavanao manokana eo anatrehan'izany menatra izay. Mangay ahy izay ny amin'ny antso ataonao anay tsirairay avy raha misy zany teo amin'ny fiainanay manokana, na amin'ny fiainan'ity mpanompo vavinao Maria ity avy any Antsirabe, na ho anay rehetra ihany koa, mamelany eloko ahy mamindrafo aminay raha mbola mifona ho anay eo amin'ny efitra masina indrindra ianao. Jesosy eo, mbola betsaka ny asanao, mbola betsaka ny faniriana tahaka an'izao mpanomponao izao eo amin'ny tanàna misy azy, te hilaza ny hatsaranao kanefa mety menatra izy angambany, mety tsy mahalala mihitsy ny tokony atao, mety mahalala ihany koa fa ahoana ny fomba hitoriana zany hafatra izany. Jesosy eo, ianao efa nilaza, raha ianao no asandratra dia ianao no mitona ny olona rehetra anatona anao. Ao koa zava-misy ao amin'ny fiainan'ity mpanomponao Maria ity izany avy aty Antsirabe, ary ho anay rehetra ihany koa izay mieritreritra ny tory zany hafatrao izany satria ianao efa nilaza fa tsy ho ela intsony dia ho avy indray ianao Jesosy. Akanay ho any aminao ary tsy maintsy miasa izay, tsy maintsy maneho ny hatsaranao. Ao koa zava-misy ho an'ny tsirairay avy izany, na ho an'ny Maria avy aty Antsirabe, na ho anay rehetra izay miombo-bavaka amin'izao fotoana izao. Jesosy eo, fenoy ny fanainao masina izay, hoentina manatanteraka zany hiraka izany, mba tsy ho izay no hita fa ianao no efa melo lalana ary ianao no zaraina any amin'ny tontolo, any amin'ny toerana misy anay tsirairay avy. Miangavy anao manokana izay, mba tsy hangay ahy, mba tsy hatahotra, mba hanana farisiana sy ampinoana ary fitiavana ny hafa ihany koa amin'ireo fomba fiasanao Jesosy, mba ho resy lahatra izay. Ka rehefa ho avy any amin'ny raha olanitra ianao, izay rehetra niara niasa taminao tahaka an'izao mpanompo vavinao Maria izao, sy izay rehetra ny fiangonana sy ny liana rehetra ihany koa ka nanolo tena ho amin'ny batisa, nandray ny teninao, niaraka taminao mandrakariva, dia hiditra ny kananan'ny lanitra, andia amin'ny lalam-bolamena satria niara-niasa taminao fa tsy nandeha ho amin'izay sitraponay izay tsirairay avy. Jesosy eo, talao manokana aminao izahay satria amin'ny anaranao rerany no anonana zany vavaka izany. Ianao ilay nanaiko no fantsihana, ianao ilay nanaiko izay satrohana ny satrotsiro, kanefa rehefa hiverina ianao akanay dia ametraka ilay satrom-poninahitra ao amin'izay rehetra niara niasa taminao, fa tononona ny vavaka amin'ny anaranao rery any izany vavaka izany Jesosy. Amen.